Ny filan-kevitra pastoraly moa dia efa fanao eto amin'ny diocèse io isa-taona ary saika eo amin'ny volana aogositra foana no anatanterahana azy. Fanao ny zava-misy tato anatin'ny 2 taona sao dia saika nisy filan-kevitra pastoraly satria tsy afaka mivory maro. Fa tamin'ity dia nohararaotiny le hoe synode lehibe izay antsoiny Papa Ray Masina ary dia efa misy ireo fanontaniana maro samihafa ho fanomanana an'izany. Nohararaotiny izay hanaovana n'ity herinandro voalohan'ny oktobra ity mba ho afaka miara-mankalaza marina tokoa ny fanokafana amin'ny 17 oktobra. Dia izay zany nanatanterahana azy tato anivon'ny diocèse. Marina fa ireo rehetra mivory amin'ny filan-kevitra pastoraly tsy ho tonga amin'ny 17 oktobra izay fa ny eto an-tanàna no hiara-mivavaka ao amin'ny katedraly. Fa any ambanivohitra rehetra ihany koa dia efa izarana an'ilay hoe vavaky ny synode sy omena an'ireo fanontaniana maro samihafa miainga avy any ifotony. Ka ho ahy dia tsy hoe ho an'ilay eglizy maneran-tany fotsiny zany araka ny hoe fiantsoan'ny Papa Ray Masina azy zay fa ilainy dia ilain'ilay diocèsika ihany koa mba mifanakalo hevitra hoe miara-dalana marina ve isika, miara-dia marina ve isika, mifanakalo hevitra marina ve isika, sao dia tenin'olom-bitsy na tenin'ny mpitondra fotsiny na tenin'ny mpirehetra fotsiny ka mahatsiaro mety hoe akilabao sanatren'izay ny kristianina. Ka dia ho ahy tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny diocèsika ihany koa zany zao synode antsoin'ny Papa Ray Masina izao. Ka ny zavatra resana moa dia le miainga avy any Roma ihany koa raha ny dika teny nampiasainy ny mpanomana avy any amin'ny nasionaly moa dia hoe miaradia. Fa ary mopera eto zany izay nanankinana anazy dia mopera José Herim-bola sy mopera Alexandre dia nanao hoe miara-dalana satria izay moa le hoe teny fanevany évêque izay no nampiasany zalahy an'le hoe miara-dalana. Ka le foto-kevitra anie dia le hoe avy any Roma ihany dia izay nangatahako amin'izy mirahalahy hoe ireo zany mba asaina hifanakalozan'ny olona hevitra fa ampifandraisina indrindra amin'ny zava-misy aty toerana. Ohatra fotsiny hoe saika le hoe Covid ohatra ny tena findrian'ny Papa Ray Masina satria tena manerana ny tany io fa raha tena hoe magnakaiky ny vahoaka sika dia tena tokony ho tafiditra ohatra ny kerety amintsika. Tena misy fifanomezan-tagnana tokoa ve mahatsiaro tsy akilabao ve ireo olona sahirana tahaka an'izay zany le fandehany. Ny hafatra zay dia izay hoe tsisy olona mandeha singana eto fa tsy maintsy ao anatin'ny fiombonana hatrany na izay mihevitra azy hoe tena mahavita azy manana talenta sy tafavoaka le talentanao satria hevitra ao samirery fa tsy maintsy ao anatin'izay fiombonana izay hevitry ny fiangonana fa tsy hevitra ranona na ranona zany no tena ary mety misy tratran'izay fakapanahy zay manko indraindray noho ny hoe le talenta nanany dia mety ho tratran'izay fakapanahy zay ka zay nanaovako tao hoe tsy ho an'ny eglizy maneran-tany fotsiny fa ho an'ny diocèse dia zava-dehibe ity synode ity. Hafatra ho an'ny mpisaika eto Fort-dauphin zao. Ka dia tsy hitelik-hafatra ianareo fa dia ampita azy any amin'ny vahoaka kristianina izay naniraka anareo satria fomba fiteny hoe ina ny voandalana dia ny zavatra ny fanakalozan-kevitra taty zany no voandalana ho hoentina any. Miara-dalana misy isan'andro isan'andro ny tombo agnatin'ny hafalehana agnatin'ny manahirana ilohan'ny lasika Velan huirega sija Mamijana Matukia Isijaban sama wafakani sija Isijaban sama wafakani sija Isijaban sama wafakani sija Isijaban sama wafakani sija Seuta jadi siye Faten
mariny asika saia fae moanifosika e